tsara mampatsiahy atsika fa namaly nanamafy ny fitondrana malagasy zany fa andefa mpitsabo miaramila voaofana sy manana traikefa any amin'ny ilany atsinanany RDC na ny ilany atsinanany République démocratique ny Congo zany miaraka amin'ny fanafody amonjena ireo maratra sy ireo voatery ny findra toerana any an-toerana zany de moa zany de efa mipetraka ilay sangisangy sy ny any olona any anatin'ny tambazotra tserasera any hoe ndefa CVO indray ve zany sa hoe ino ro fanafody alefatsika any ivelany ireo ny mpitsabo ihany koa de no mafisina moa hoe mpitsabo miaramila izay voaofana manokana ary manana traikefa amin'ny zay lafy ny fitsaboana zay nanapa-kevitra zany ny fitondrana malagasy fa andefa anzany vis-à-vis an'ilay zava-misy any an-toerana raha ny fivoarany ny toedrara moa zany zao amin'izao fotoana zao ny zava-misy ihany koa satria de misy firenena afrikanina maromaro miaraka amin'ny SADC ao anatin'izy ity de namaly-bontana ny ambarany fa fanasoketana-ny SADC azy i Rwanda ka nilaza fa fiarovana ny sisitany no anetsehany ny RDF na ny force rwandaise de défense ary tsy namono civil zay zany ny voalazan'ny ataontsika hoe Rwanda moa zany ny SADC kosa nefa nandefa ny tafika sami DRC mba anoanina ny ady tarihin'ny gouvernemanta congolaise mba amonona ny vahoakany andry raha ny fanambarany Rwanda ihany zany zay de akoatr'izay tondroan'ny Rwanda ho mikonokonona fanafiana miaraka amin'ireo tafika vahiny ny gouvernemanta congolais ary tsy mijanona amin'ny M23 na mouvement 23 mars fa ny amely ny firenena rwandais zany ny filoha rajoelina kosa eo alohan' zany araky ny fantenenitsika tany am-piandohana ny filoha rajoelina no ho filohan'ny SADC atsoato moa zany io i Madagasikara zany no lasa ho filohan'ny SADC indray de filoha rajoelina zany zay de iany rajoelina no filohan'ny SADC atsoatsy ka izay no andefasana mpitsabo miaramila sy fanafody any RDC araky ny efa voalazako teny ambony vao miala kely ny tanàn-dehibe nefa sika raha ny zava-misy eto amintsika de efa maro ny olana zedraina na eto Antananarivo renivohitra ihany koa ary mikasika an'izay ataontsika hoe tsy fahampiny ny mpitsabo eto Madagasikara zay eo am'izay zany no mipetraka ny fantaniana hoe manoloana ireo zavatra misy ireo ny Madagasikara zay andefa mpitsabo miaramila andefa mpitsabo makany RDC nefa ny zava-misy eto amintsika manahoana izany hoe lasa ohatrany hoe inona moa re zany no azotsika andraisana an'izany mbola mitoy ary ahina iparitaka hitatra any Afrika ihany koa zany ity ataontsika hoe oeraoera ary mino ihany koa fa mety ho fampanantenana pokaty koa hoe io moa zany misy efa misy miresaka any hoe de efa hitatra manerana ny Afrika zany ity fampanantenana pokaty ataony mpitondra fanjakana malagasy amin'izao fotoana zao ity mbola ho resantsika misy kokoa zany izay zavatra rehetra zay fa ny zava-misy tsara ho fantatra ihany koa de ny hoe nilaza ny filohan'ny Burundi fa mety hiteraka ady isam-paritra ny zava-misy ao amin'ny faritra atsinanan'ny République démocratique ny Congo io amin'izao fotoana zao miaramila iray etsy farafahakeliny no nalefany anoana ny tafiky RDC ny ihany zany amin'ny filohan'ny Burundi zany nandefa miaramila ray etsy farafahakeliny ny vondrona mpikomy ny M23 le ataontsika hoe M23 mars teo mouvement 23 mars any toerana zany sy ny tafiky rwandais izay efa manohy ny diany makany Kavumu faritany akaiky ny faritany any atsimotsimo ny Kivu zany rehefa avy ny fe ny toerana maro tao Goma zany hatramin'ny fiandohan'ny herinandro lasa teo de manoloana zany de ny ampangany Rwanda ho mikonokonona zavatra anoerana ny fireneny ihany koa ny filohan'ny Burundi olona miisa 700 hatreto no efa namony ainy ary manodidina ny 720 no naratra hatramin'ny alakamisy lasa teo zany tao Goma araky ny nambaran'ny
mpitondra teny ny firenena mikambana. Zay zany zava-misy tsara ho fantatsika mahakasika ny zava-misy any amin'ny République démocratique ny Congo amin'izao fotoana izao. Isika ho ateo izay Iandry Rajoelina no filohan'ny SADC Atsoatsy dia nilaza zany tamin'ny fomba ofisialy fa andefa mpitsabo miaramila any amin'ny ilany atsinanan'ny RDC. Eo indrindra no mipetraka ny fanontaniana manoloana ny tsy fampiny isan'ny mpitsabo eto Madagasikara manana fahafahana na ataontsika hoe afaka miroso amin'izany ve i Madagasikara amin'izao fotoana izao manoloana izay tsy fampiny isan'ny mpitsabo eto amintsika zay. Raha ny tsy fampiny isan'ny mpitsabo eto amintsika aloha no jerena dia miteraka olana goavana izy io amin'ny fahasalaman'ny mponina, fahasalaman'ny vahoaka malagasy iray manontolo. Ny olana goavana voalohany raha tena hitentsika dia amin'ilay ataontsika hoe ny fahafatesan'ny vehivavy eo ampiterahana. Noho ny tsy fampin'ny mpitsabo zay dia maro ireo vehivavy eo ampiterahana mamoiny ainy. Izany hoe raha ny antotanisa voaray tamin'ny taona 2024 iny araka ny fanadihadiana nataon'ireo mpanao fanadihadiana zany vehivavy 10 isan'andro eto Madagasikara no mbola mamoiny ainy eo ampiterahana. Vokatra zay ataontsika hoe tsy fampin'ny mpitsabo izay. Tovovavy tsy ampitaona avokoa ny 3 amin'ireo, zany hoe raha misy 10 zany namoiny ainy amin'ilay vehivavy eo ampiterahana tsy ampitaona ny 3 amin'ireo. Ny olana moa zany dia hoe be loatra lay fahaverezan-draha ao amin'ilay mpiteraka noho ny alaviran'ilay tobo-pahasalamana, noho ny alaviran'ilay fitsaboana ihany koa, ary indrindra noho ny tsy fampininy izay mpitsabo mandray an-tanana azy ireo izay. Hitantsika araka zany fa goavana be ny olana eto Madagasikara mahakasika izany ataontsika hoe tsy fampininy isan'ny mpitsabo izany. Isany mbola inona ahitana tranga ihany koa ny fahafatesany renim-pianakaviana. Ny fanadihadiana natao moa zany ny raha ny totanisa voaray eto dia fanadihadiana nataony zareo tany amin'iny faritry Mahajanga faharoa iny moa no nahitana an'izay zava-misy izay. Ny fandraisana an-tanana, raha iresakitsika ny fandraisana an-tanana ireo marary na iza hôpitaly hitatsika eto ankoatran'ilay hoe hôpitaly ataontsika hoe privé zany anao ataontsika fa raha ny hôpitaly public aloha ny zavatra hita dia tsy zarizary ny fandraisana an-tanana azy ireo. Ny mpiteraka mamoiny ainy eo ampiterahana moa no nyresantsika teo dia antony voalohany anatin'ny hoe miteraka an'izay fahamoizana ain'olona izay olana noho ny tsy fampin'ny mpitsabo sy ny fandraisana tsy zarizary amin'ny sehatry ny fahasalamana izay. Misy ihany koa ny ataontsika hoe ary mbola misy zany amin'izao fotoana zao ho amin'ny partin'ny fianaratsoa iny moa rehefa teraka andalana n'ilay olona dia tonga dia zay ny anarany hoe indalana, na ohatra hoe teraka zoma izy dia atao hoe rajoma, teraka larobi izy dia atao hoe rabia. Fa mbola betsaka ny anivon'ny fiarahamonina amin'iny faritry matsiatra ambony iny sy ny sisa ndalana ny anaran'ilay olona, satria eny andalana izy miteraka dia tonga dia apetaka ny ray aman-dreny hoe teraka andalana zany dia ndalana no anarany. Zany hoe tranga zay mbola misy ary sarotra vahana eto amintsika izany zavatra zany noho ny tsy fampiny ny fotodrafitrasa sa-pahasalamana, noho ny tsy fampiny ny mpitsabo ihany koa. Satria ny zava-misy ny azaka zany Andry Rajoelina ohatra ny fametrahana ireny ataontsika hoe CSB na toeram-pitsaboana lazaina fa manara-penitra ireny, ohatrany hoe kianja, ohatran'ny sekoly, dia anisany napetraka ihany koa ny tobo-pahasalamana. Kanefa nipetraka ny olana hoe vita le trano mijalajoala izary no iantsehatra ao anatin'ireny trano ireny. Ny akamarony mikatona fotsiny tsy misy mpitsabo sy ny sisa. Nezahana anakaiky vahoaka izy ireny, nezahana anakaiky ny mponina indrindrandrindra any amin'ny tontolo ambanivohitra any. Kanefa iza no ipetraka, iza no andray an-tanana izay marary anatona ao anatin'ireny. Zany hoe io zany dia fa hitantsika ilay tsy fisiny ny firindrana
amin'ny fametrahana eo hitantsika eo zany lay tsy fahamatoranyilay fomba fitantanana n'lay firenena satria rehefa mametraka fotodrafitrasa tahaka ireny a tokony misy en parallèle am'izay a ny fampitombona isa ny mpitsabo a malagasy rehefa mitombo zany ny toeram-pitsaboana tokony hitombo isa ihany koa ny isan'ny mpitsabo a mandray an-tanana amin'izy ireny satria raha ny zavatra misy matsy zany eto amintsika de mbola lavitry ny fenitra napetraky ny OMS na ny firenena mikambana misahana ny fahasalamana ny OMS zao a raha ny antotanisa voaray de infirmiera na papivelona ary dokotera miisa 5 sy 700 no tokony isahana olona misa 10 izay zany ny fenitra napetraky ny OMS raha misy olona 10 zany eo anivon'ny fiarahamonina de tokony misy mpitsabo ao a na infirmiera ao a na papivelona mitotaly 5 sy 700 a mandray an-tanana azy ireny salanisa zay ataontsika hoe lavitry ny afo ny kitay raha ny eto Madagasikara no jerena satria araky ny zava-misy eto amintsika hoe ny eto amintsika de 520 olona 520 a no miay olona iray alina zany hoe sady efa tsy ampisa zany le dokotera le olona sahaniny a mbola avo folo eny a am'lay salanisa sy ny fepetra ary ny fenitra napetraky ny OMS averiko ihany ndray mandeha ny OMS zany miteny hoe raha misy olona 10 eo anivon'ny fiarahamonina tokony misy infirmier pampivelona sy dokotera izay mitotaly 5 sy 700 a mandray an-tanana azy ireo zay zany ny fenitra zay a raha ny fahasalamana no resantsika ny eto Madagasikara nefany araky nefa nytenenina teo a raha ny fanadidina natao vokatry ny fanadidina de pampivelona 5 no hita ho an'ny olona miisa iray alina zany hoe sady efa tsy ampy lavitra be zany ny isan'lay mpitsabo satria 5 fotsiny aizao aiza am'lay 5 sy 700 zany a kanefa ihany koa tsy hoe olona 10 araky le fenitra napetraky ny OMS io fa olona iray alina zay zany ny eto amintsika zany hoe rehefa ataony totalin'izay a misy a le tena tsy misitraka ny ataontsika hoe fitsaboana am'izao fotoan'izao be de be ny olona mitaraina mahakasika izany a be de be ihany koa no afaka mijoro vavolombelona mahakasika izany atao hoe fandraisana an-tanana tsy zarizary a no ny tsy fampinisa ny mpitsabo eto Madagasikara zay mbola hidirantsika lalina moa zay a mbola ho raisina koa ny antso avy any amin'ny faritra sy ny sisa na ny SMS zany mahakasika an'izay a fa ny zava-misy aloha zany a de ireo efa nampitaina teto amintsika teto ireo noho izay tsy fampiny ny isan'ny mpitsabo izay eo am'izay zany no mipetraka hoe ny vahiny ve zany no tena andrandray ny andrajoelona maha hoe izay zany mety manaprofy hoe mety tsy malagasy tsony ve sa ny vahoaka malagasy mpiray tanindrazana no mila hojerena ao anatiny zany rehetrarehetra zany eo zany no mipetraka amin'ny fanontaniana hoe ny eto amintsika rehefa tsy ampy efa izany ny zava-misy satria de 5 ia teo a mpitsabo 5 na io ary mbola tsy hoe mpitsabo fa infirmier io a 5 a no mandray an-tanana olona miisa ray alina hitantsika am'zany ny fahasarotana sy ny asa amanandraikitra ho raisin'ireo ataontsika hoe mpitsabo na infirmier ireo a ahoana ny ataony ahafahana manome fahafampo na ahafahana mandray an-tanana ireo olona iray alina reo mbola question mipetraka ihany koa zany lafin-javatra rehetra zany satria ny zava-misy eto amintsika de mazana ireny infirmier ireny no mizaka ny tseran'ny aina miary tory manao ny asa rehetrarehetra no izay tsy fampinisan'ny mpitsabo eto Madagasikara izay ny zava-misy ihany koa de noho izay tsy fampiny ny isan'ny mpitsabo zay a de araka ny efa nyteneniko teo hoe be de be a ny olona mamony ainy a eny anivony reny a tompom-pitsaboana reny na mandra-pahatonga any amin'ny toeram-pitsaboana ahafahana mandray an-tanana azy ireo zany efa nisy fotoana fa nanao antsoavy mahakasika an'izany ny syndicat na ny eo anivon'ny paramedy io a na ny mpitsabo io a na ireo mpivarotra sy ataontsika hoe farmasianina zany a
efa nanao antsoavo ihany koa hoe tokony hojirena akaika ny mahakasika ity fahasalamam-bahoaka ity satria de maro be ny olana ateraka izay tsy fampinisan'ny mpitsabo izay ny zava-misy anefany a raha tsy diso tamin'ny heritaona iny sa tamin'ny titaona ity ilay hoe tsy nisy recrutement afa-tsy ny eo anivony tafika ihany no nataony mpitondra fanjakana de manahoana zany a ny eo anivony fahasalamana am'izay lafin-javatra izay mbola fanontaniana mipetraka ihany koa zany satria raha ny isan'ny mpitsabo eto amintsika hoe ihany tsy ampy a ahoana moa ny ahafahan'ny olona misitraka fitsaboana araka ny tokony ho izy a manoloana izany rehetrarehetra zany misitraka fitsaboana araka ny tokony ho izy satria hoy a satria io tsy vitany hoe ny fandraisana an-tanana fotsiny ihany ny premier soin ihany satria raha ny zava-misy ihany koa de ny lazaina fa maimaimpona ny fitsaboana amin'ireny hôpitaly mpanjakana na CSB isan-karazany ny fanjakana ireny a kanefa mitaraina ny olona ary tena sahirana amin'ny vola tsy maintsy aloha ny vidim-panafody tsy maintsy efaina ny ofan'ny hôpitaly sy ny sisa sy ny sisa sy ny sisa mbola mandeha avokoa izany rehetrarehetra zany hitantsika araka zany fa tena raha ity tontolo ny fahasalamana ity no resahana de maro ny olana sedraina ao anatiny eo de eo zany no mipetraka amin'ny fanontaniana hoe fomba ahoana moa zany no ahafahantsika fomba ahoana no itenenana fa andefa miaramila ho an'ny RDC isika andefa miaramila ny RDC tsika araka ny fanteneniko teo a de atao tsinotsinona ve zany ny vahoaka malagasy a manoloana izany rehetrarehetra zany satria ny eto a rehefa tsy ampy hoy a de mbola ho alefa nday ve ny mpitsabo any vela tsy haiko na manana anampiny maro jaona am'izay lafin-javatra zay a fa raha ny fomba fijery aloha zany de ohatrany hoe manamafy hatrany zany ty trango ity fa misy a izay ataontsika hoe fanaovana ambin-javatra na hoe fanaovana tsinotsinona ny vahoaka malagasy zay raha mifahitako azy a am'izay lafin-javatra sy ny fanazavana nentiko teo zay ny zavatra iainan'ny vahoaka malagasy amin'ny ankehitriny de tena izay mihitsy ny hoe ny tsy firarahina io moa efa mipetraka foana ataon'ny radio elandriny irina ho an'ny vahoaka malagasy ny tsy firarahina ny vahoaka ao aminy fa ty iseho izy hoe mahavita eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena am'le anaovana mpimaso amin'ny fanampiana maro isan-karazany tena tanjony ao anatin'izay fa tsy fijerena le vahoaka malagasy telopolo tapitra isa mahery fa le tombotsoan'olombitsy no katsahany ao anatin'ilay izy izany hoe rehefa jerena zany ny zavatra iaina malagasy ao amin'ny ankehitriny hitantsika inge zao mbola misy tondradramy be zao eto amintsika mbola hiditra ihany koa ny cyclone ao amin'ny raha-pitso raha ohatra ka tsy misy ny fiovan'ny toetry ny andro izany rehetrarehetra zany zany de mamantsika ao anatintsika laperitreretany tsirairay hoe aiza le tena mamaika lay any amin'ilay firenena efa voatanisan'ny andriatsilava Gaëtan reto ve ny ilaina an'le mpitsabo saly isika eto Madagasikara aloha mila tsaboana ny vahoaka ao aminy raha vao tsy salama vahoaka ao anatina firenena anankiray aza mana tena fampandrosoana aloha tsy misy fampandrosoana vaniny zany eo fa le mahamaika maninon'ireo hoe manana an'ireo zany tsika manana an'le mpitsabo malagasy tsara aloha le izy tena mateodera avetrika manana an'izany afaka hoentina misehatra resam-pirenena fa maninona raha hoentina any misehatra any ambanivohatra zany any ambanivohatra ny andriatsilava Gaëtan tsy mba manana an'le fanjava raika hoe iny izy le efa fanjava raika de mba mandray fa ny zavatra voleny an'io de endrasany iny hoe afaka firy andro afaka firy volana afaka firy taona iny vao miakatra izay vao mivadika vola ahafaha mitsabo tena azotsika saina maneritreritra ve zany tsy manana fahefana le vahoaka malagasy andehanana any am'ireny tobitsabony reny eto amintsika ary raha mahita raha vao zay mihitsy ny anany tena firazo averiko foana raha vao tsy manana vola hoentina any amin'ny hôpitaly mpanjakany eto amintsika de veloma ary tany Oderlanitra satria tena vola be ny ilaina anatin'ireny resaka fotsiny fampandriana drisa fotsiny le hoe atsaboana maimaim-poana hitatsika zao nanao ny fanadiadintsika le tenenomi le hoe fanaovana fitarafana iza zao rehefa nitaratra maimaim-poana te mba milazarynareo tena maimaim-poana ve fa rehefa makeny ianao de ozy le olona ity zavatra ty ihany maimaim-poana fa iretotsiretsoreto vidinao zay le efa tsisy ezany efa aza ampiresana le vahoaka aza ampiasonina izany io tiako resana zany ao anatin'ilay izy lay fanaovana tsinotsinona efa mahazatra any radio elandriny irina le fampanantenana pokaty le efa mahazatra anazy io le kilaigna laigna efa fitapitaka taona io de io no entin'ny isehoana
de hitantsika am'zany maneso an'le vahoaka malagasy anie zany maneso atsika anie zao zavatra misy ohatra le fiten'le général anankiray zay jereo fitoana fifamovozana de jereo lafa miazakazaka anatin'ny grande surface izy maro isan-karaha maneso an'le vahoaka malagasy firifiry amin'ny malagasy ny afaka manao an'izany nareo anie vovovoan serimievinevina fotsiny de toa de mandeha fiaramanidina de any ivelany tsy fantatra tsony na tena mitsabo tena na de manondrana efa sanny malaza iny efa sanny tena malaza de malaza mihitsiny iny de miverina vany de tena hoe tena aizy ohatrany hoe tsika zany nanale sotoavina hoe raha sery vitanana malatsy tokony aminona vatotra koa zany hoe ao anatin'ilay zavatra mivolena mahasitrana an'le olona mba tsy aminona an'le akotso manatsinery izay le efa napetrakitsika fanen'ny olona eto amin'ny madagasikara maninona andriatsy laverygaetan ny hôpitaly le lazainareo manara-penitra rehetrany tsy ampy aloha olombelona ao zany hoe tsy ampy mpitsabo ao tsy ampy fanafody ao tsy ampy fitaovana ao maninona aloha raha ireo ny atevenina mba ho hitan'ny olona hoe io fa tena miasa marina ampy tsara ny fitaovana za hoa tena nampalahelo ana mihitsy satria namana tena namana olona tsara rehefa tratran'ny lozam-pamovozana tamin'ity lalany diky ity noentina teo de hoe aingana de ainga anareo mitondra anazy any amin'ny azera mandrapatonga teny tapitry ny ainy fa zany hoe raha nisy fanafody tao za tena mino zato isanjato mihitsy mbola velona le olona fa noho nle tsy fananan'le fanafody satria le raha betsaka very de zay izany hoe nytiako resana zany aza vonoana lay vahoaka malagasy ho an'ny mpitona fanjakana eto amintsika karakarao aloha le vahoaka ato amintsika hoe inona ny olanareo tsy ampy ny resaka momban'ny marefo isika efa tafiakatra efatra arivo mahery ny kilao amin'ny vary hoe toko anatina fony teny mariny zay veloma hony ianao andrianarivo avatra hoe tena mpivarotra aveony ianao satria ohatra nisy adevitry nareo sy raha tolo-janahary sy zany hoe ronjato sy telo arivo ny kilao amin'ny vary de raha de nefany am'izao fotoana izao efa hatram'izay efa tafiakatra efatra arivo mahery telonjato sy efatra arivo zao de ny zavatra misy zany ataoko anatina fonoteny fotsiny fa zay moa ny teny an'le olona ny zavatra misy eto amintsika le hoe le fampanantenana akarakarao aloha ny zavatra misy eto amintsika mba hahafahan'le vahoaka miasa mba zao anie tena teneniko na iza raha hoatsika zao tsy mba manana tahiry izany tsony ny malagasy tsy manana an'izany nareo le miasa isam-bola anarany tsy manana an'izany tsony izy satria inona ny antony lay filana amin'ny andavanandro misonitra andro manalina fa le miditra ao aminy zany hoe le tolotra sy tinady ny atsena zany tsy maharaka kosa n'le fidirana le famahana le alasahirana le marary mipôsy fa tokony ho jerena zany hoe raha tamin'ny fotoanandro ny vahoaka malagasy ataontsika hoe tany amin'ny fotoana fito sy roa arivo tany na vity loaka fefany ny olona dimy mianaka atao anatin'ny tokantrano de amin'ny ty taona dimy amby sora tokony mbola mavidy izy inona ny vahaolana ny fijerena ny elanelan'izay sy mampitombo ny marikaramany zay ny jerena fa tsy hoe akory ny inona vao za ve de tsika ndray ve ny ampianatra an'izany ndre tsy laverygaetan andrianarivo avatra fa tokony any mpitondry zany le hoe le fitantanana mahomby ao anatin'le ka le izy eriny ao anatin'le firenena izy tsy nianatra n'le izy akoriny tsy nanana fahavonona hitondra ity tansy firenena ity ny azo apetraka zany raha ny zavatra iainana za zao tamin'ny asabotsy tena fanahiniko mihitsiny na nivatsiva tany am'le lalana le nytotofana le riantsoma le atia nina moa tanànany Ambatolampitsoma fotsy tena mitondra fiara fa tianareo fiara be mpitatitra le tany andrea tsy lavy tsy anao mihitsiny tena tsy mirarahanao mihitsiny izy de anao zany tsy maintsy mipitrapitra kely na de efa hoe tena ty am'le lalanao de mipitrapitra kely tena manao sorti de roto tsara mihitsiny ianao raha ohatra ka misy malalaka rehefa tsisy moa miaritra eo zany ianao fa tena mirodorodo be mihitsiny zareo ary maro be de le lalana le efa hita ao iverenatsika le fahasalamana rehefa avy eo le lalana efa vita pavy efatra am'izay tao zay nisy ezaka nataon'ny komina tany potika anaovan'ny zareo azy reto mba mandehanany ianareo tondradrano ao vo miakatra eto amin'ity lalana le rokady nataon'ny filohampirenena rajonary mampianina hery ty vo ery amin'ny farapariny de jereo le satria manomboka eo manko le nitotofana de jereo le kely avisy avanany tibidrano de inona ozy izy nareo vaolana eo mba halaivo sary eo za moa tsy nitondra kamera
andea tsy laverikaeta nataony fa le famadiana an'le ranao tsy mbola nanao tate zany izy a fa conteneur anakiroa natsofoka mba vakina zany aloha lefa votototra teo de napetraka le conteneur anakiroa mba hahafahan'le rano avato amin'ny lilany makato amin'ny ilany zay nataondry zareo de varina ahoana zany zany zao ve le hoe tetikasa amin'ny filoam-pirenena fantatry le filoam-pirenena ve zay ve le tetikasa le nataonao mba jery eo avero zareo mametaka le oatra biso be fivoahana rano mitaingitainginy ery ambony ery tsy mivoaka mihitsy le rano tsy maintsy nytatana zany ery mivata le efa nitotofana ery de nalatsaka ao le conteneur nafahan'le rano mivezivezy mampalahelo le zavatra misy a de rehefa aveo de hoe tetikasa amin'ny filoam-pirenena manara-peritra fa ny zavatra iverenako anatin'izay fahasalamam-bahoaka izay ny fahasalamam-bahoaka tsiraray tokony ho voajery raha manontany ianao radioelandry ny rina mba midina ohatra fotsiny eo amin'ny azerana zerenao ro hôpitaly le amin'ny fanjakany reny mba manontany ohatrinona zay no laninareo ovininareo niditra taty de ohatrinona ny lany fa tena be debe eo tena varalila mihitsy ny a satria nisy namana tena le namatsika le teto le mba mijany io mivarotra fa peratra mariazy zao mihitsy ny andrea tsy laverikaeta andrianarivo afatra no varotana satria nany ato tsy manana intsony izy vola hitsabona n'lay zanany sy le hitsabona n'lay vady andefomandriny de iny zany ny ahafahany tena mampalahelo ny re olony zany e raha angataka izy tsy misy amme an'le vola mihitsy ny eo na hitomany eo arany izy raha hitrosy izy de lazain'ny olona fa sinema fa tena mezaka mihitsy ny hoe ty zany mipirofo amidiko aminareo za zao tena manana pirofo ao zany mihitsy ny ao an-tranao de nyteneniko mihitsy le olona tsy manararoatra ho a fa rehefa mba hitanareo fa nahasoa de averelo le izy de miantso foana le olona hoe mbola tsy anina aloha zay fa mbola mitsabo zay fa le vola koa tsy manana le tena hoe fahavitana hatramy faran'zay fa de tsy maintsy honerana foana reny za moa zany de efa mite mihitsy nefa nafo le izy satria le fahasalaman'le olona mba miezaka zany ny tena amin'ny mampiarabelona mba hialana am'le hoe miditra mba anarany mba hoe fialanenina neny eny nivon'reny toeram-pitsabony reny nefa le fialanenina vo may manapitrotraka le teneniko le manapitrotraka ianareo mpitsabo aza de hitaka tanareo le marary aza de vazavazana le mpiandro marary fa sainy koa nde tsy eo mba mitebiteby izy hoe inona le hoan'le zanako ary zao ny vola nefa ny to mandeha ohatry ny rano le fidirany nefa tsy misy mihitsiny de efa tsy ao anatin'ny saintso zany fa de ny ao anatin'ny saint de hoe ahoana ny asitrana nyity marariko ty eto amin'ity toerana iray ty marina mety be debe tsika am'teny hoe de araombavaka tena zay mihitsy ny ene tsy misy afatsy zay ene fa le zavatra mba miandrandry izy hoe misy mpitondry eto misy an'le karanavalina be le fitsabona ina moa le nataon'le fikambanana afy le an'le mersisipsale aria karavanina ho an'ny fahasalamana le karavanina ho an'ny fahasalamana le nataon'le misy amin'ny fikambanana vato filoam-pirenena reny any inisy ny tety faritra re olona teto hoe tsy haiko na mbola mitety faritra eny izy am'izao aiza eto amintsika rehefa mijery an'le fanadeadina eto amintsika hatram'izay eto amintsika mbola anjakany zany hoe fahabokana varahotsana mihitsy ny anjery an'le fandaharana teto amintsika hoe mbola misy fahabokana avy eto amintsika mandeha neny fa ny eny manakavalo manontany an'le mpitsabo eny de hoe efa tsy manana an'le toby izany intsonytsika eto fefa sitrana daholy ilay marary teto lay olona le nieritreretinao sitrana teo zany efa miparitaka anatina fiarahamonina de tsy naharaka an'le traitement anafanafotiny de miverina le aretina ao anatin'le izy fitsabona ihany io resahantsika io raha tsy diso ohatra ny hoe zato ka vaovao isa-taona ny eto amintsika izay le izy izany hoe io le fahabokany io lay mihinana an'le vatan'ny olona jereo fotsiny le olona tratrale izy mihinana an'le ratsambatan'le olona de metsisy le loatra le ratsatongotra ratsatanana rely le izy eto amintsika mbola misy mbola vaovao tamin'ny herinandro zany mampalahelo zany aiza le mpitsabo le alefatsika misy 5 izy teo manana faiza reo zany tsy misy hoe mitovy daholy za tena sura am'zany hoe tsy mitovy ny mari-pahaizana le hoe fitsabona ataon'reo fa mety eo ny sasany mety hoe le mpitsabo le généraliste ao sasany manana le spécialité manokana mihitsy hoe resaka momba nyty fotsiny ohatran'ny mersisipi hoe rehefa tsy ty le izy de aza makany izany hoe le olona le manana io zao tena misy mpitsabo be dehibe eo maninona reo no afaratsika sy manao fanarany eto madagasikara hitsabo eto madagasikara mamaimpona andrea tsy laverikaeta
itsika etony hoe malalay finosana mandefa ary amin'ny faritra Afrika ary tsara le hevitra fa le hoe le tokony eto anatiny zany tokony ho terenina hoe tokony mitely le filoham-pirenena aloha hoe mbola misy zavatra ohatran'izao mahazo firenenay fa mijery kosa zay amin'ny rehetra satria raha jeren'ny firaisambe aty amin'ny faritra ranomasimbe indiana sy ny faritra afrikana sy ny europiana sy ny eran'izao tontolo zao de hoe io raha misy an'io samby io tonga ao Madagasikara mitsabo de ny le ao Madagasikara ndray mandefa olona miaramila hitsabo any ivelany mantany arany eto ny eria soavinandrina moa zany le rianomy ao zany mpitsabo miaramilany ao ho antsika zay marary ao malagasy na iza maharaka lay fitsabonao ve reo mpitsabo reo maharaka ve raha tsy diso totra nkitana telo zao no mpitazona an'io hôpitaly militaire io maharaka an'izany ve le ao sa le efa atao hoe ve nalaina andeha hitsabolona any de tadio mazavatsara fa tena ialako tsiny ialako fondro ho faty zany reo olondreo raha ohatra ka ialanareo satria matoa ny olona miditra hôpitaly de tadio mazavatsara efa aretiny efa tsy voatsabony tsony de mila lay hoe mialanenina izy any anatin'ireny fa isika eto ohatrany vaka be ny saiko hoe ao anatin'ilay izy inona raha ny tena tian'le fitotram-panjakana tao inona ny tena tiany apetraka ao anatin'ilay arofanina ho an'ny vahoaka raha ny tena izy tokony midina izy de mijery hoe izao no tena izy raha tena ho tanteraka raha joelandrin'iriny le Madagasikara tsy maintsy mandroso tsaboy aloha vahoaka ao aminao omeo anazy aloha fa efana rehetra amin'ny fitsabona rehetra mba hahafahany miarina ao anatin'izany fa ny olona neto raha vao marary izy de tsy andriny zay araina ny andro mba hoe mitanynandro kely satria iny zany mba misy fahasalamana azony raha ho an'ireo olona teo aloha mahafantatra an'izany mba misy io enandro io tsy azo taninina ela be koa fa vao may mitondra tsy fahasalamana fa misy apahana zay ohatran'izao minitra ihany mitanan'io hafanana io amin'ny masoandro de lasa zay miditra ao anatina trano satria zay le tsy fahafahan'le olona de misy ihany koa reo miainga am'le ny olona moa mbola zany zay tsy piskidy izy tsy mpaminany izy tsy pimasy izy fa miainga an'le hoe rehefa mba vizavizany ianao de makay ianao katrafay sy tanatanamanga de iny androna zany le fomba any aminay zao de rehefa mba miteny zany le olona de apiskidy fitsabona ny enti-paharazana mbola tena miatra zany eto amitsika fa raha hiteny mantsiny izy te ale fitondram-panjakana hoe tena efa tena io zany be debe any tena za mahita eto be debe any ny olona latsaka andalana ny ainy indrindra fa reo mitondra voka mandra-patonga any am'le toerana eritreretintsika raha ohatra izy ka vo miala ao an'le toerana efa mitosaka lefa vakany raha ina moa filazana iny Antananarivo le efa vakany ranondohany tsy ho tonga any am'le toerana intsony zany iny tsika eto analamanga ary miara mahita an'izany fa tonga de izy le olo eo tana atsovy aloha le renin-jazatsy eritreretintsika am'izany fa ny endry zareo any be de be mahita mihitsy ny azao vo tonga tamin'ny maraindry zareo miala eo an'le faritra ambaty lampy mandeha metsinanana 7 ny taxi moto tsy misy latsaky zay tsy mety mitondra zareo ary izy tsy mitondra raha tsy efatra zany hoe ny ambony le taxi moto 10 le moto le ohatran'le atsika le miaraka am'le mpamily le TV5 le misy loatran'le porta anna by ny eo taorina 10 ry zareo ny eo ary izy raha vao tsy feny io foatra latsaky taxi borosy le izy raha vao tsy feny io de tsy miainga izy raha vao tsy feny ka na maika ary ianao de tsy magnefa an'lay satria le faharatsian'le lalana de tsisy tonga afatsy io any na sarety ary efa tsy afaka intsony ao am'le izy ny tiana ho resahana zany na resaka mombana fitsabona tsaboy aloha maharary tanteraka ny polina eto Madagasikara tsy salama tanteraka ny vahoaka malagasy inona ny vahaolana ao anatin'izany tsy misy afa-tsy zay ihany ny fitadiavana vahaolana ny atsika eto raha vao any amin'ny sehatra zay koa nge le mampaleo an'ny olona any le fitsabona efa misy ary ankibonao marary parasitamol ina moa zany ifandraisany izy de indraindray anao tena mantany ina moa zany tena ifandraisan'le izy am'ty dokotera de ozy le dokotera tsy anao mpitsabo fa iza zoan'le marary any ko nge mantany fa tsy hoe zay amenao anazy eo indraindray koa anao mety miasa saina de lasa ny zavatra hafa
tady mazava tsara fa ny zavatra men'ny dokotera raha miteny izy hoe roa maraina roa atoandro roa arivo enina zany ka ny teny fotsiny izy enina no anao de le enina tonga de ndray hoaniny tsy tratra mety ho faty izy satria izy zay le izy miasa sainareo amin'ny maha-olombelona fa ny zavatra tiana ho resahana anatin'izany midina aloha ifotony de zao azo ny anatiny izay mihitsiny azo omanina le fidinana ifotony ataonareo raha vomanina io de zesta teknika mibetsaka raha miditra eny an'hôpitaly mpanjakana zany andea tsy lahaverygaetan lototsy loto ao anatiny eto anao marary eo anatin'ilay toerana anankiray eo mifandrina misy olona tsy latsaky ny 5 eo ny fofona ao anatin'io loto ao anatin'io ary ny tena mahagaga vo miditra mihitsy ny anao de vitikarine de tenen'le olona ao mihitsiny hoe ianao tsy maintsy miantoka vovotsavony de arona sase dia lamba famafana de kofafa zay ny sorata ny voalohany eo hoe ianao mitondra marary tsy maintsy miantoka an'izay jereo tsara ny ao amin'ny asiera mialatsiny aminareo fa aloha avoaka raha nga le resaka satria hoe resaka fahasalamany ty tsy maintsy miantoka an'izay marary eritrereto hoe le vola efa kely eo ampilatananao itsabonao an'le marary mbola tona anao an'izany de eo maka izy ireo rehefa voavidineo reo savony resa sy lay kofafa sy le arona sase sy ny karazana de io nge andeha tsy laverygaetan zay impirimpiry miandro marary eo tsy mijany any aminao fa voavidinao de aterina eo amin'ilay raha ohatra zao tsika any amin'ny premier étage de misy lehibe dehibe eo de aterinao amin'ilay tsy haiko le lehibe andrzareo io say aterinao efa be dehibe eo izany hoe ireo zany no entiny anasana ny trano ary misy ihany koa no ento mody mampalahelo ny le zavatra misy nefa ny ao anatin'ilay izy efa tsy zarizary ianao zany amin'io tena nresaka mombana mitazo moka moa zany de efa tsy lazaina itsony ny fofona moa zany de efa tsy nefa ny anao miantoka savony ny zavatra iainan'le mpiandro marary efa tsy lazaina maintsy mitondra bidon ihany koa am'le olany rano de zay tsy maintsy mitondra bidon ka zay io anoizako anazy io hoe mba isasahan'le marary na isasanao de tsy maintsy mitondra an'le bidon ianao de anao tsy ao ianao aza mieritreritra ndrea tsy laverygaetan any anaka tsisy rano hitatsika nga matamin'ny atsika teo tsisy rano ao fa maka rano ianao ty ivelany de oentinao ao mampalahelo any le zavatra misy zany ny aina marary eto amintsika tsy mahagaga jereo fotsiny zao manao antsoavo anao Andriamato tsy hay ianaranao raha moa efa tsy hay mialatsiny Andriamato radio landrinirina mba midinany ohatra fotsiny anaty resahako ty jereo nareo mametraka hoe tsy mihoatry ny herinandro ny razana ao amin'ny morga fa jereo raha reo ny herinandro to za mba valalanina mandalovonareo aza miandro tatitra fotsiny fa tatitra vilany io ny amirany nefa voan'izany raha mihoatra ny ray alina any eo de ametra-pialana diozy le olona zavatra tsisy ronjato akoriny eo Andriamato filo ay de tsy ny raharaha nefa nongana teo amin'ny toerana izy tsy nihoatry ny ronjato mamitaka anareo fa ianareo mihitsy ny rehefa mahita eritrereto fa mimpianatry ny tompo ara ny tena ny temy mihitsiny za tena tsy mino mihitsiny de ozy jesosy iozy izy tsapony lany voako de tsapony tanako de zay vo nino tena ny tompo mariny ty eritrereto vo mainka efa olombelo hitaterana resaky ianareo de nitady dio aloha fa nyresaka tonga any anareo de ho diso avokoa misy fotoana zao anatin'io resaka mombana fahasalamam-bahoaka io rehefa jerentsika any le izy tena mipetraka le anarana ny ento mampodimando mihitsy ny andrea tsy laverygaetan andrianarivo afatra hoe fahasalamam-bahoaka mpitandro filaminana miaro ny vahoaka sy ny fananany tandroko aro tena mampile inao zany mahinao zany any an-dafy zany tena mbala ivitaka raha nga zany atika ao amin'ny teny anglisy raha nga zany atika ao amin'ny teny arabo raha nga zany mba ataontsika ty amintsika efa tena tsara le teny any Madagasikara fa tsy zany ao fahasalamam-bahoaka izy misy fanafody maro be zay tokony ho tsinjaraina am'ireny hôpitaly CSB reny miantona fotsiny eo amin'ny ministera ny fahasalamana satria tsy voatsara araky ny tokony ho izy satria tsy mahatoky an'le olona ao hoe fa iza zao ny médecin chef ao amin'ny any tena aroma ty zany ny mena anazy aromaso tsara izy ty ino misy arivo anina zao ny zao fanafody zao ny any aromaso tsara izy ty fa jereo fony matoa mbola misy
zay tena noizako anazy matoa andrea tsy lavery gaetan andrianarivo afatra misy eo ambopo io za tsy teny toyany avaiza fa jereo tsara e fa matory eo ambopo reo fanafotiny resahako a de misy zany ao avaiza ny loharanondreo fa io de jerena fotsiny io hoe zavatra tsy hitanao any amin'ny pharmacie zany de karoanao etsero ary raha mahita ary ianao lafo be fa rehefa tonga eny ianao atsasaky ny atsasany vidiny hitanao eny fa mitovy ihany avaizany nahitany an'io zany zavatra rehetrarehetra mila io a misy tambajotra tena iraisana mihitsiny io ary ny tena olana ho an'ny olona marary eny any an'ny hôpitalym-bahoaka io na be falatanana na etsy amin'ny azera na etsy amin'ny hôpitaly militaire rehefa manoratra le dokotera ohatra ny androany eto amin'ity recto ty le eo mbola tsy lany le mpandimby rarandray rapitso mamadika de efa atao le versony efa manoratra ndray le ato mbola tsy lany de mantaly le olo tia dokotera mbola tsy lany mba hanoizana antya so de mba tsy hoe zavatra fa tsy eo le olona de tonga de mba hoe manana reserve ahoany anga volany i miala ny fa tsy omena fotsiny e de inona ny anaovana an'izay tokony andrasana zany hoe lany tanteraky ty de zay nareo vo mividy anyty de misesy makataonyty misy ara am'ireo fanafody reo be de be igny ny olona mitarainy e fanafody vidino ohatriny mivoaka ihany le marary salama tsara isorana an'andriamanitra le fanafody ny vidina ny sasany mbola tsy nisokafana mihitsy tao anaty boaty ny sasany tsy niasa mihitsiny inona ny tianareo atao anatin'izany savy zay ny eritreritro analiziko ty misy apahany ve zany miditra any aminareo sy ny mpivarotra am'ireny pharmacie reny ohatra hoe raha isika amin'ny asiera de misy mpivarotra fanafody ao misy efa fanarahana ve aloha de tsorina misy fanarahana ve hoe misy an'izao de zay masoratra fanafody be indrindra de misy misy pourcentage makany am'le mpitsabo ve de izy ty mpitsabo ty ay dokotera x ty efa nandefa fanafody betsaka teo zao mivolan'io ao ohatrany raisika zany ohatrany enao ataotsika ohatra mazava ohatrany enao miday e rehefa mandefa iritsika eto a de fantatrinao miday iny de alefatsika ny enao miday reto avy nira de iny ny angalan'le mpanakanto lay santany am'lay sanganasany le anjarany iny amenana azy iny de so de mba izay kosa ny arana izy ity fa za aloha de misaotra manokana andro masiera etsy amin'ny asiera fa raha tsisy an'ireo tena meopapana ny latsaka ny aina eto tena meopapana satria na mividina fanafody zay le tena eniko teo so de mba misy zavatra hafa tsy anaovantsika fanadiadiana hafa zay fa le fitsabona amin'ny maha olona sy ny fijerena an'le maha olona sy lay hoe andrasoandraso tsika nge tratra foany e hoe ilantsiny rehefa ny anjaran'ny mpitsabo ony nanjaran'le professeur ony nanjaran'le dokotera le atsy ony rehefa tapitra le feptom-piasany de mody izy misy marary nefa an'io miandy anazy andea tsy lavery gaetan miandy anazy io olona io tapitra ny ora fiasany mody izy inona zany mahazo an'le maty ane zany le olona e raha olona efa maty zany de inona le izy potika ane zany le razany e zany iainana ho azy zany tsy tatara be de be lafo ny fitsabona eto amintsika tsy mandeha araky ny tokony izy eto analamangy io resahaka io a ny any amin'ny faritra za moa de menomenona mihitsy amin'ny zava-misy ataon'ireo misy ny olona tena miteny mihitsy ny hoe fa ahoana ny nahavelona le anareo tena zay tena tsorona ozy fa tonga de mpitsabo ihanyna sy an'ny professeur ihany tena nanome vola mihitsy zay de izy manao traitement tena hoe isaky zay atsona de tonga satria ny ala vola be izy fa reo olona tsy manana zany zany makaiza inona ny tokony ho fepetra ho raisina tokony ho tsy jerena zany mizana tsy tsindrinila nresaka momba fahasalamam-bahoaka fa rehefa tonga eo am-pialatananao zany na iza ka hitanao fa tena efa marary mamy de anjaranao zany mamelona an'iny miala nenina fa tsy hoe vita kory de hoe am'rombe folo tsy maintsy misakafo ka raha tsy maintsy marina maha olombelona fa raha misy olona efa tena ataotsika hoe tena efa io ambavahoana ny fahafatesana de tsy alana nenina ave ohatra fa hoe alao aloha isakafo zay de tara le izy misy eo andrea tsy lavery gaetan olona efa nandanina tena miteny mihitsy le olona efa 300 millions izy laninay ailizika efa tazomina sérome fotsiny le olona vao ny ala le izy le oxygène vao ny ala le izy
maty le olona zany hoe tokony miteny ihany koa zany le mpitsabo hoe efa tsy mety itsony fa de meo azy tsarony mivavany de ataovy zay mampifalifaly anazy zay sisa atao lany anozy izy le vola varotana trano sy ny karazany le olona nefa lasa ihany ny zavatra ohatran'izany sy ohatran'izany mila hojerena misy olona zao vao ny tsy diako ny maraina teo efa tena zay mihitsy mola izy kansera mahazo anazy efa tena tsy nisy tsisy ninina azo atao ntsony satria ny ao ny lamosiny ray manontolo sy midina any an-tongony efa aloha avokoa inona zany mbola atao ao tsy le fitondrana fanahany amin'ny fitaompivavahana ave zany sisany tokony atao zay mahafalifaly anazy fa mbola le hoe tividio raha mahasitrana ao za tsy miady hevitra am'le izy fa le izy mihitsy any le fantanim-bola be nefa lasa ihany le olona aveo de zay le itoizantsika le hoe andefa olontsika tafika reo any amin'ny firenena inona mozy teo RDC République démocratique Congo République démocratique Congo andefa olona any isika miaramily reo alefa reo manampaizana malagasy reo za eto de tena teny mihitsy ny hoe tena manohatra an'izany hevitra zany a fa zarao reo raha ataontsika hoe roa isaky mifaritra na telo isaky mifaritra eto Madagasikara mba hitany any zay fitsabony zay ho velona ao anatin'izany tena mihita an'izany mihitsiny de omeo azy reo am'le carnaval be anareo iny resaka mombana fanafody rehetra fa le carnaval zany le message alefan'olo eto hoe le carnaval tam'ireny neromarojona izy manala nify zay ho ny hitany tam'le izy hoe tonga eo zany ianao de manala nify maimaim-pona kina moa ny fialahany eoko le izy rehefa banga daholo ny tsy fidiniko de ny zavatra misy ao anatin'izay jereo aloha ifotony le tena zay ngeny atsika eto lay tena marary ny vahoaka tsy hitale fitondram-panjakana raha mitely le tatsa hoe ndresaka momba fampivelarana ny velara-tany hovilena sy ny toadrano sy ny rano manondraka an'ireo volo reo sy ny masom-bolo sy ny zezika ary ny traktera sy nijinjana azy rehefa miakatra no omeo anay na ataovy amin'ny vity misandany zay takatray de inona ny ataon'le fitondram-panjakana tosika amin'ny alala ny vary 5 kilao zay any le rehefa tapaka ny herinaratra de inona men'le fanjakana jiro zany any le zavatra hitanareo le hoe zavatra tena mahampalahelo le zavatra iainantsika eto raha marary le vahoaka malagasy eto de alefa ndray le manampahaizana momba n'le fitsabona eto amintsika mandeha any Congo inona ny zavatra iseo re olona nefa ny anao vao midina fotsiny oa eo amin'ny hôpitaly anankiray zay idinanao na CSB raha ohatra ka lavitra aminao le hôpitaly de le CSB de jereo daholo ny olona ao fa mitantavana le ao le ray aman-dreny mitondra an'le zanany eo tena vaky loha mihitsiny hoe hitondra an'le zaza ao nefa tsy manana na ny ariariary be de be ao de mifanara jereo ingeo e tsy haiko nareo nefa nidina aloha amin'ny CSB fa mametraka kara-panondro mihitsy le olona satria tsy manana an'le vola inony anazy ny antoka jereo be de be any eo e raha jeo landry ny rina fa ao le olan'izany olony zany betsaka eo aza mandeha lavitra akorony eo ambaty be de efa misy CSB de jereo inona ny tena vahaolana maharitra ao anatin'izany ohatra ny fametrahana tamin'ny idiran'ny Covid teto amintsika no tsy fitandremanareo satria nareo tao anatin'ny fitondrana mbola nisy taraiky tany ko manina raha najanona tany fa zay no nampitondra an'le aretina teto de niparitaka de nitsinjaro nareo rehefa tratranyity le izy de reto karazana fanafody fito reto le omena maimaim-pona anasitrana anazy inona ny tsy anaovana zany am'izao fotoana izao inona zao mamely am'izao ndresaka momba ny tazomoka mivalana ny fahararin'ny akizy am'izao fotoana izao zaza mambevavy ny reny mitondra voka efa fantatry reny zany hoe izao ny fanafody amena de atsinjara hoe reto sy reto sy reto sy reto sy reto maimaim-pona ary ataovy an'le mahasitrana koa le izy fa tsy hoe raha tokony hasitrana an'le olona zao ohatra ny hoe raha mena parasitamôle roa izy ohatra hoe zay mahasitrana anazy atsasaky ny atsasaky menareo anazy tsy ho sitrana mihitsiny izy manala fanatainana vetivetika fotsiny de miverina ihany le tena fanasitranana tanteraka mihitsy no mena n'lay vahoaka aoana vitanareo ny vitany zany ndeha tsy lavergaetara anao izy fa izy mihitsy neny tsy anao e ary tsy manana fahavononana anao an'izany e fa ny anazy o mbola mamaiky anazy de io jereo za tena nidina teny mihitsy fa tsy nino no saiko
satria ohatra ny tenen'ny olona foana mba lalanao foana ty isan'andro marojaona de tena nijery le fanotofana le tambary rehetra ao de mahita mihitsy ny tena de mitantara de rehefa midina ifotony ianao de mamahaly le olana am'le fitondram-panjakana andreo resahaka io hoe reto zany vaolana fa mamaky anao teleferika anafatra busy mazaka olona 50 isika 5 mitsangana 5 mipetraka ozy le raha matotao an-tapa zay nampiteneninao aiza zao zany e aiza zao zany ny vaolana raha reo zavatra rehetrarehetra reo andrea tsy laverygaetany nanaovana ny kianja nanaovana ny teleferika na nitofana an'ireo lalina migodany reo navadika tany any sosialim-bahoaka tena marina teto raha nisy ny tenitsony fa tonga de iteny tena manao raha nga le président fanafody tena CAC 1000 rainy de davinay de mba hoe tsy partahan'le izy io mba tsy ho voan'ny sery daholo izay dimy mianaka tonga de indray nahazo daholo manao raha nga le président merci président faly anie le olona satria voavaly alasahirana ho azy fa ny anao raha CAC 1000 tokony omena anazy ray boaty folony ao anatiny ray menao inona moa zany ohatra maniditsidina fotsiny de aveo de miverina ihany le aretina izany zavatra rehetrarehetra izay ve le tena mamaiky le lalina migodana ve ny tena mamaiky le teleferika ve tsy mitsahatra mihitsy le teleferika ao a mandeha foana